Isaorana moa Andriamanitra izay nanome tombonandro velomana ho antsika rehetra izay fatoka somatsara eto. Ka dia hoy aho hoe arabaina fatoka soa ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity ianao. Arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra any tokantrano any izay manaraka ny fotoam-pivavahana mivantana amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook. Zao hatrany no teny ataoko aminareo, misy Andriamanitra. Mila mino an'izany isika. Misy Andriamanitra. Ka raha iankina amintsika, entehitra amintsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika eto ambony ty tany ety, dia faly be Andriamanitra, dia afaka aneo ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny fiainantsika izy. Engane ka androany dia tanjaka be ny finoanao fa misy Andriamanitra ary itsijo anao izy. Halleloia. Ho fisaorantsika n'Andriamanitra amin'izao fotoam-pivavahana iarahantsika manao zao, dia andao hiteka farazay mafy be mihitsy itsika. Ataovy tena mirefikevitra ny tiakao. Ataovy tena mirefikevitra ny tiakao. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleloia. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Ndao tsika hivavaka azy satria mino isika fa misy izy, ary tena mino be tsika fa eto izy takamo tsy hoe mijorojoro fotsiny ety alohany ety dia miteny izay tiako teneniny, fa raha taka tena mino fisin'Andriamanitra ary tena mino fanatreny an'ity fotoam-pivavahana ety ary mino fa ao anatin'izao fotoam-pivavahana ataontsika izao dia hiasa Andriamanitra. Ny tena aloka vavako ho amarin'Andriamanitra. Ary raha mino an'izany ianao, raha mandray an'izany ianao, dia ho tsapanao ny herin'ny tenin'Andriamanitra izay miasa eny fiainantsika rehetra eny. Ndao hivavaka tsika. Vita ny tehaka, ndao hivavaka azy. Tompoandriamanitra, rilay izy hatrizay, ko mandrakizay, mandrakizay. Talohanao tsy misy Andriamanitra hafa. Ateorinanao tsy misy Andriamanitra mandimby. Amin'ity androandroany ity, eto anao. Eto anao. Ny fitahinao no andrasanay hoe ho aminay tsiraray avy. Halleloia. Inona vokatra fitahinao? Famonjena ny fanahinay, fanasitranana ny aretinay, vaolana magaga ataonao anay. Halleloia. Ho arak'izany tokoa ny ataonao ho anay tonga eto, ho andreo namanay any amin'ny tokantrano misy azy ihany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy didiko ny fanaratsy rehetra na inona karazany miala amin'izao fotoam-pivavahana izao, miala hatrany amin'ny tokantrano misy ny olonany. Halleloia. Ny rano Jesosy ane afafy ho amin'ny rehetra, ho fiarovana sady ho fandresena mihezinezina ny fiainanay. Misaotra Tompo. Halleloia. Amen. Ho toetsantsika ny fanompoana an'Andriamanitra. Andeontsika hiaraka anao hira miaraka amin'reto mpitarika federany reto hira anankitelo no anoizantsika ny fotoana tompoko. Tsika mbola hitehaka ho an'i Jesosy ataovy mafy voninahitra ho an'i Jesosy, asiorakora-pifaliana ho fanandratantsika ny fifaliantsika ho an'i Jesosy. Halleloia. Dia mbola manamafy ny araba ho antsika tonga eto anompo an'Andriamanitra sy ho anao izay voatokantranao tonona amintsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Za manokana matsapa hoe tena sambatra anao tonga eto androany. Amen. Dia teneny hoe akaikinao hoe tena sambatra anao tonga eto androany hoe satria ilay Andriamanitra izay tompontsika eto ange dia tiako fantatrao, tiako tsampanao fa izy dia manana hery disponible. Tsy voafehitra ny zava-misy eo amin'ny fiainanao, tsy voafehitra ny fotoana, tsy voafehitra ny zavatra rehetra, fa disponible. Fa ny mametra ny ain'Andriamanitra dia ny finoana ao anatinao ihany. Amen. Voafehitra zany Andriamanitra ny finoana ao anatinao
fa raha manam-ponona anao dia tsy ferana ny fitahian'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao, tsy ferana ny fagagan'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Halleloia. Andaontsika hitsangana androany hideran'Andriamanitra amin'ny voninahitra anazy eto amin'ity toerana ity. Tompoko, hitanao Jesosy alohan'ny nanombohana anazy dia efa fantany hoe hamadika azy hipetery. Dia ianao koa androany mbola tany ambohika ianao dia efa nanapa-kevitra Andriamanitra hoe misy ianao. Dia Andriamanitra raha nanapa-kevitra, satria Andriamanitra araka ny teniko teo hoe manana ny hery disponible izy. Raha nanapa-kevitra ny fisianao Andriamanitra, sy nanapa-kevitra izy ny fisian'ny fiainanao amin'ny fijaliana, sy nanapa-kevitra izy ny fisian'ny fiainanao amin'ny fahoriana, fa raha nanapa-kevitra izy fa misy ianao dia hitondra fiainana be da be ao amin'ny fiainanao izy, hitondra fahasambarana be da be ao amin'ny fiainanao izy. Ka raha mihinanao androany tsy alamaina ianao. Sasany ve? Ary ny tena zavatra tsara indrindra dia izao mbola nanapa-kevitra ihany Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony tamin'ity taona ity hoe ovahana ny sakany ao amin'ny fiainanao. Fa napa-kevitra tsy hanan-danitra zany hoe ovahana ny sakany ao amin'ny fiainanao. Tsy misy sakana tsona amin'ny fiainanao raha mihinana tandaontsika iorakora-pifaliana hoderatsika sofana andratatsika an'Andriamanitra. Ndao ary tsika hideran'Andriamanitra avy hatrany tompo. Eo ary.
nawe kavunisaiku nakuapapefitia nawe faliopamanana nawe nakuapapefitia nawe Dotsika iorakora pifaliana ho an'i Jesosy e atao mafy anorakoraka anao fa ho an'i Jesosy ary tsy very norakoraka ataonao iny andaotsika mbola iorakora pifaliana ho an'i Jesosy halleluia ozy ilay tonkira hoe tsy mendrikitsika nefa no tiavon'i Jesosy foana sa tsy zany ve i Jesosy zay tompontsika io dia tena tsara teneny eo akaikinay hoe tena tsisy toan'i Jesosy mihitsy hoe dia mbola amperezana eo akaikinay hoe andaotsika tsy ala amin'i Jesosy za mihitsy hoe za mihitsy Jesosy eo mafetsika ankiry zany a fa tena tsara miaraka amin'i Jesosy ary tsisy toanazy mihitsy tena tsy ala aminao mihitsy zay Jesosy satria iza tokoa moa Jesosy no toanao a ianao no natoy zao ny fiainanay ianao le tsy misy tahaka anao halleluia misaotra anao zay Jesosy mamey voninahitra anao zay amen amen tovy amin'ny fonao rehetra zany iry zany no arinao zay tovy amin'ny iza no toanao tompo ireto izay anandratra anao reto izay anandratra asandrato an'i Jesosy ny tanànao androany asandratra ny tanàna mba ho hariva ho afitra asandratra ny tanàna Piazanao zay Jesosy amen iza no toanao no arinao zay mitovy aminao iza no toanao sama Jesosy amen efa voavositra ho anao zay efa asandrata buran Jesosy ny tanatsika asandratra ny tanàna
faly any mandrakizay lay Jehova mpiady mahery manaiky ny fahefanao zavatra rehetra Jesosy midiran-tsehatra tsy manaiky izay androany raha tsy mikasika anay ianao ka sy tahaka ny idiranay nofoanay fa atsapany herinao zahay ny anatokantrano Jesosy eo aza vela isy alamena satria manana hery disponible ianao mandrava ny saotra rehetra tsy mifanay masina tsy manaky ao fanayo raha tsy gasinao indray ilaiko nerinao tsy manaky ao fanayo raha tsy gasinao indray ilaiko nerinao maniry mafy ianao zay alleluia tena maniry kasinao zay Atsun fane masni kasika anao, atsovy amin'ny fonao rehetra. Silahilay ianao fane masina. Kasi io zay androany. Ataovy mahatsisampany herinao zay. Atsun fane masina menao androany.
manao izy. Halleloia, halleloia. Tompo, sambatra izahay manana anao Andriamanitra ivavahana sy tompony ary ankena sy anteherana amin'ny lafin-javatra rehetra. Na dia mandalo zavatra sarotsarotra ary izahay eo amin'ny fiainana, tsy vadika aminao izahay, satria ao aminao ihany no mahatsara anay. Manana venira tsara izay miaraka aminao, fa tsy zavatra ratsy hita masonay ankehitriny na zavatra ratsy ny sofinay ankehitriny no maritra ny fiainanay, fa ianao Andriamanitra, ianao ilay tsy to, ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Misaotra, misaotra, misaotra. Halleluia, 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 halleluia. Tsara anao Tompo, tsara anao Tompo, tena tsara ianao. Miteranao Andriamanitra, aoka tena iankoka amin'Andriamanitra ianao, aoka iolika eo natriany ianao, ome voany anahitra izy. Falehibe, amen. Miteranao Andriamanitra, falehibe, falehibe. Miteranao Jesosy, Jesosy Tompo, makaka ianao, makaka ianao, makaka ianao. Misaotra Tompo, misaotra, misaotra. Jesosy Tompo, makaka ianao Tompo, amen. Miteranao fanahy masina, Maheriana, Maheriana, miterana fanahy masina. Mahery anao, mahery anao, makatoerana isika rehetra tompoko. Ny mpidera tsy mihesika nareo raha tsy efa aveo ndray miteny hoe makatoerana. Ndao hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Androany dia anetana anareo fiangonanao mikasika ny amin'ny finoana. Amen na? Amaolon'Andriamanitra atsika matsy, averiko indray hoe amaolon'Andriamanitra atsika, raha toka tena olon'Andriamanitra tokoa ianao zay toka manarika ty fotoan-dehibe ity. Amaolon'Andriamanitra atsika mila manana finoana isika, ary na inona zavatra ataontsika dia tsy maintsy arahana finoana mandrakariva. Manao asan'Andriamanitra isika
tsy maintsy atao amin'ny finoana izany. Mikasika ny fiainantsika manokana maha olombelona atsika na inona zavatra ataonao dia tsy maintsy atao amin'ny finoana avokoa izany. Andao amaky baiboly isika Hébreu 11:9. Tenin'Andriamanitra efa haintsika rehetra tsy enjery. Zao no voasoratra. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao aza ho nasitraka amin'Andriamanitra. Rehefa tsy ao aminao zany finoana, rehefa tsy manana finoana ianao, na tsy olo finoana ianao, dia voasoratra io marina, tsy misy azo atao azahoana fankasitrahana amin'Andriamanitra mihitsy. Fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Tsy maintsy mino anao fa misy Andriamanitra. Ary fanampy izany, tsy maintsy mino anao fa mpamalisoa zay mazoto mitady azy Andriamanitra. Misaotra azy isika satria efa eto izy. Fa miaraka amintsika eto izy. Amen. Tiako anareo ino fa marina zany tena ambarako zany, eto izy. Andao hiteka mafy ho azy zany tsika rehetra. Dia zao zany ny teny ataoko amintsika rehetra toka eto. Io Andriamanitra zay lazaiko aminareo hoe misy, ary miaraka amintsika eto amin'ity androandroany ity, Andriamanitra tena tia antsika zanak'olombelona izy. Tsy misy avahana io, fa na izana izy dia tian'Andriamanitra daholo. Ahoana hoy ny voalazan'ny Jaona 3:9, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy very zay rehetra mino a Jesosy, fa kosa manana fiainana mandrakizay. Zao tontolo zao mihitsy no nitiavan'Andriamanitra. Na inona fahotan'le olona, na inona faharatsy-piainan'le olona, na inona zavatra ratsy efa niainan'le olona, na inona kontra ny fanaovan'le olona tamin'ny devoly, na inona mety hoe zavatra niainana tsy araka sitrapon'Andriamanitra, zao foana ny aompon'Andriamanitra. Tiako ny olombelona, tiako ny zanak'olombelona, ary anisan'ny olona tena tian'Andriamanitra isika rehetra voro marobe eto androany. Ka ny tiako ambara zany dia zao, hitodika manokana aminareo zay samba toka eto ao, na hoe fandronony toka eto. Mety hoe efa namontsy terme collision ianao, fa zao ndray ianao toka eto. Zao ny teniko aminareo. Tianana fanahy voavonjy ve ianareo? Tianana fanahy voavonjy ve ianareo? Tianana antoka ihany koa ve ianareo? Ianao zay samba toka eto na fandronona fanteno ia. Tianana antoka ve ianao ny ho tonga any an-danitra any zay misy an Jesosy ratrizay ka mandao an'ity tany ity? Zao mantsy aza manaiky fitany devoly ianao, fa ny devoly tena mpamitaka, tena mpandrebireby sain'olombelona. Fa isika olombelona io, olona vahiny sy mpivahiny eto ambony tany, olona mandalo, miserana ihany, ho avy ny andro andao an'ity tany ity isika, dia tsy maintsy vatana any amin'ilay toerana tena sazantsika mandrakizay isika. Amen. Zay rehetra manana fanahy voavonjy dia azo antoka fa ho any amin'izay misy an Jesosy, any amin'ilay fiainana mandrakizay izy. Fa ho an'ireo olona tsy mbola manana fanahy voavonjy, tsy mbola voavela eloka, dia azo antoka fa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay izy, any amin'izay misy ny devoly sy ny antikristy ary ny mpaminany sandoka. Dia zay matoka miteny hoe tianana fanahy voavonjy ve ianao? Tianana antoka ve ianao fa ho any an-danitra, any amin'izay misy an Jesosy rehefa mandao aty tany ity? Fantaniana manaraka indray. Tianao ve ny ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainanao rehetra mandritra fahavelomanao eto ambony tany ity? Raha ny voalaza baiboly matsy no jerena, dia efa nilobava mihitsy Andriamanitra tany aloha ela be tany, araka ny voalazany ao amin'ny Isaia 5:7,
hoy izy avy alao ny zanako, avy alao ny oloko, avy alao ny zanako sy ny asa tanako ho raisiko adidy, ho raisiko andraikitra. Zany hoe na ianao tonga eto azy dia sakanan'Andriamanitra hoe ianao asa dia mihevitra loatra hoe ianao ihany namonjy ny tenanao, ianao ihany no hanavitra ny fiainanao, malona ny olana, malona ny ady, malona zavatra sarotra, malona zavamisy amin'izao vanandro faran'izao. Azy idiranao zany fa avy alao zahako Andriamanitra, izao Jehovah Andriamanitra no handray an-tanana anao, handray andraikitra anao. Io voasoratra io hoe zao no lazain'i Jehovah ny iray masin'Israely dia ny namorona azy. Zany hoe ilay Andriamanitra zay tompontsika ankehitriny io, ny amin'ny zavatra ho avy no atany io aho, ary ny zanako ianao zany, sy ny asan'ny tanako ianao zany, dia aoka ho adidiko ihany. Noho ny fitiavany atsika dia zay ny teny nataon'Andriamanitra hoe tiany ho raisina didy ianao. Dia zay no natokana amerika fantaniana hoe tianao tokoa very havana hoe ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainanao rehetra mandritra ao fahaveloman'izao. Tsotra ny valina, zavatra tsotra kely, tsy hoe sarotra be ny atokavana amin'izany rehetra rehetra zany. Tsotra, mino an Jesosy ianao, mino azy ho zanak'Andriamanitra ianao, mino an Jesosy ianao, mino azy fa izy no fanehoan'Andriamanitra ny fitiavana antsika zanak'olombelona. Mino an Jesosy ianao, mino fa efa nitotra ny fahotantsika teo ambony azy fijaliana Jesosy, nitotra ny helikotsika rehetra teo ambony azy fijaliana Jesosy. Tsika no mpanota, tsika no nalota, tsika no meloka teo anatr'Andriamanitra, kanefa no niherin'ny fitiavany dia nomeny ny zanan'ilay tokana, nampidinina tety ambony tany, natao sorona teo ambony azy fijaliana. Izy mihitsy no nanaiky hoe asaiko hoentin'i Jesosy ny fahotanareo. Raha mino an'izany isika, ary indrindraindrindra manokatra varavara fotsika isika ka misokabava hoe Jesosy eo, midira ato anatiko anao, makatoerina ato anatiko anao, fa tena tiako be ny anana fanahy voavotsy, tiako be ny anana atoka manompoka ny roany, fa izaho io raha andao ditany ity anirina any dia ho any amin'ilay fiaina mandrakizay. Tiako be mihitsy zany teninao zany hoe ho raisinao an-tanana ny fiainako, ho raisinao andraikitra momba rehetra. Tianao zany dia tsotra, manapa-hevitra iroso amin'izay digana nambarako izay, ampandrosoy ao anatinao Jesosy. Ary ity koa fanampiny, ilaozy daholo ireo toetra ratsy, ireo zavatra ratsy ny ainanao hatramin'izay na hoe fahiny, ilaozy daholo atao veloma. Misy lehilahy anankiray izay mpisolo toaka be, mpina toaka be, rehefa nandreny filazantsara tahaka izao ambarako izao izy dia nanapa-kevitra ny alotena ho an'i Jesosy, dia izao ny teniny, ataoko veloma ny tavoahangy. Zay ny teniny, ataoko veloma ny tavoahangy. Ny tiany ambara amin'izany ny tavoahangy natoaka zany ny tiany atao veloma io. Ka ilaozy daholo ireo toetra ratsy hoy ireo zavatra ratsy ny ainanao. Fa raha miroso amin'izay dingan'izay ianao, ny vaovao mahafaly ambarako aminareo, ho vonjena tokoa ny fanahinao, ho avelan'Andriamanitra ny heliko rehetra, ho esorin'Andriamanitra ny fahotanao, ho atsakan'Andriamanitra ho zanany tokoa ianao, ho tanteraka ilay Jaona toko voalohany 2:20. Misy teny tahaka izao mantsy hoe zay rehetra nandray an'i Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Vao miroso amin'ilay dingana nambarako teo ianao, tonga dia iserin'Andriamanitra avy any an-danitra, dia fantatr'Andriamanitra tokony ho atao anao. Fantany matsiaro ny tantaran'ireo zanak'Israely teo anoloan'ny ranomasina mena. Ny zanak'Israely no niady saina, verevitra, tena korotany ny ady-doany hoe ahoana no atao, ahoana no atao. Dia hoy Andriamanitra, mandroso ianareo, fa maninona no saina mandroso izy nefa ranomasina mena ny anoloana, satria efa fantatr'Andriamanitra ny tokony ataony. Dia iantsika ihany koa, ianareo izay tonga eto, asaina manotena ho an'i Jesosy, asaina mampandroso an'i Jesosy. Ina ny antony? Manoloana ny olana misy amin'ny fiainanao, efa fantany tokony atao anao.
ka hivavaka ho anareo zany hivavaka ho anareo zay tany amin'ny collision na samba tonga eto na fandroly tena tapa-kevitra amin'ny fonao rehetra tsy teren'olombelona fa safidina manokany zany satria tianana fanahy voavody anao tiana anatoko ny hotokany an-danitra any amin'izay misy any Jesosy anao ratrazay tianao ananatoka anao mba horasin'Andriamanitra diditra andraikitra fiainanao indrindrindrindra malona ny olana ny ady zavatra manahirana anao io malona ny aretina sy ny sisa tapoany hevitra ho an Jesosy hivavaka ho anao izy aminareo samba tonga eto tapa-kevitra ho an Jesosy androany mba tsangano ny tanana afaka mivavaka ho anareo manangan-tanandreny mandrosoa ety alohany ety mandrosoa dia andao hira anankiray isika zay nitsakana andreto mpitarika fidiarana ireto ely zay noho ny alako fianareo kosa mandrosoa ety alohany ety andiny ny voalohany ihany ely zay noho ny alako ataovy amin'ny fo tananareo ataovy amin'ny fo misaotra Andriamanitra ankehitriny anefa dia hiverina izao Jesosy tenako tsy mendrika efantandro fatinawa na desiti misaotra n'Andriamanitra aho fa afaka laza taminareo ny marina zay tokony ho fiainanareo fa matoa ianareo reo tonga eto namonjy ty fotoam-pivavahana ity efa nataon'Andriamanitra ao anaty lisitry olona hovonjena fanahy ary hovonjena amin'ny lafiny ara-piainana dia zao ny teniko aza miemotra intsony aza miverin-dalana intsony mety isy fakapanahy mety isy ny fitsapatoetra mety misy ny herin-devoly sitona anareo emotra fa aza miemotra izany aza miverin-dalana izany tongotra mbiandakana ny anareo mandrosoatra amin'ny farany efa tonga eto ianareo namonjy fotoam-pivavahana dia toisy foana ny amonjenareo anjany fotoam-pivavahana izany farakaraka nandehanany ny andro volana ny taona dia atsapa ny asa mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo ianareo apetrao eo amin'ny fontanana fa hivavaka ao anareo Andriamanitra eo misy an'ireto olony reto tapa-kevitra androany fa nolotena ho anao Jesosy mamindra-fo aminy ianao mamindra-fo aminy ianao na inona fahotany vitany na inona eloka ratsy miainana efa voasoratra fa olona tianao reto olonreto ary amin'izao fanapa-kevitra entitra fa nolotena ho an'i Jesosy izao andray an'i Jesosy zanakao dia avy alao ny fahotany avy alao ny eloka vitana atsangano zanakao ihany koa izy ka ho vonjena ny fanahiny ary ho tahina be ny fiainany eto ambony ty tany ety amin'ny anaran'i Jesosy mandidy mifanaratsy lay mikasa mierin-dalana ndretondreto miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy ary tapahako sy foalako androany fisina ozina zay mipetraka tamin'ireto olony reto tapahako fisina ozina roako amin'ny anaran'i Jesosy fa naratsy tsy mahaza mipetraka amin'ireto olony reto anao reto olony reto anao anio ampitso ary mandrakizay ny rano Jesosy ane ho fiarovana andreto olony reto ka hivoaka mpandresy atratra amin'ny farany izy misaotra tompo misaotra amen dia zao ny teniko farany tongava foana mamonjy fotoam-pivavahana tahaka nataonareo androany dia rehefa mirama fotoana misy olona mitangorongorona eny ivelany eny dia
dia manatonandreny ianareo reny zany groupe maromaro atao am-piangonana mahasoa anareo zany mahatsara anareo zany satria tsapako fa zany no hitako teo amin'ny fiainako ka nahasoa ahy dia mirahasoa indrindra maretatra amin'ny farany ndao nao hira anankiray isika ataontsika la hira hoe hatramin'ny farany dia ho anatin'izany mamonjy toerana ianareo. misaotra tompo tsika rehetra mihitsy no miaraka manao zay hiry zay fa tsy ireo olona vaovao na olo tena androany ihany. Amen. Tena maniko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy sotra tompo sapako zany fitiavanao azy zany sapako fitiavanao ahy ary dia atolotra anao amin'ny fiainako ny momba rehetra tiako anao Jesosy eo tiako anao Andriamanitra tsy ala aminao zany aho tsy vadika aminao zany aho misy afakapanahy fa natao andresy aho misy niady fa natao tafitatra amin'ny farany aho tako zany retoloreto hoetiko iaraka amiko amin'izany fahasoavany zany izy zao tsy ala minao maro zany Andriamanitra zany mihitsy tompo halleluia anao hatramin'ny farany aho Andriamanitra anao hatramin'ny farany aho anao hatramin'ny farany ty fiangonana ity anao hatramin'ny farany izahay rehetra halleluia amen. malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko ny zanisa tsy hosoloko ninony fa hatrany farany etsika siana hatrany farany misaotra mioditra ratianao zahay miakoka tao ratianao Andriamanitra misaotra tiana ianao ka dia atolotra feno anao ny fiainana rehetra izay maminy foety eomeko anao halleluia nandao ay azy zao tontolo iza zao tsy alaminao amen tsy vadika zany izahay tsy vadika zany izahay efa nahita pirofo aho fa tsy natao anay ianao tsy vadika izany nanao tsy vadika zany ny fiangonanao Siandakan panizalisa siusuluku hinumi asam ni farani jika siana asam ni farani tiga nawe tena mami kwe ataovy amin'ny fonao manontolo zany iry zany a tena tiako izindra lala ny foko ianao Jesosy tsy atakalo fanizany tsy
solokoninony hatramin'ny farany tsika syana hatramin'ny farany tsy atakano panisany sa tsy misolokoninony hatramin'ny farany tsika syana hatramin'ny farany hatramin'ny farany tsika syana hatramin'ny farany hatramin'ny farany tsika syana hatramin'ny farany makatoerantsika zany dia zao ny teniko faharoa ho antsika rehetra mareta hatramin'ny farany isika aoka ho araka ilay tonkirana atao teo mihitsy a ny fahalorantsika tiana ho an'Andriamanitra mba dinio nge fiainanao hoe impiry moa zany ianao ho antsika zay fa nanolo tena ho an'ny tompo tany olobe tany impiry anao no nani impiry anao no solafaka tonatran'Andriamanitra kanefa indro mbola ity foana ianao ny fitiavan'Andriamanitra anao no aton'izany amen dia hoy iaho hoe aoka tsy ani intsony tahaka ny teo aloha ianao na anaiky ho solafaka tahaka ny anazo anao teo ihany koa fa zao ny voady masina ho anao ao Andriamanitra voatokana ho anao aho ka dia anompanao hatramin'ny farany ny fiainako eto ambony tany ity dia ho famesana voninahitry ny anaranao ho favolombelinao eto ambony tany a ho fazavana eto ambony tany ity amen amin'ny anaran'i Jesosy ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra nezany amen dia iverenantsika indray a ilay resaka finoana nambarako tiary aloha mila manana finoana isika olon'Andriamanitra na izy isika toka eto na dia ianareo zay voaina vonjoro teo alohana teto azy dia zao mila manana finoana ianao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao ary na inona ataontsika na amin'ny alalan'ny teny io na amin'ny alalan'ny asa io na mikasany amin'ny asan'Andriamanitra io na mikasany amin'ny fiainantsika manokana dia zao foana no an'ny tanako anareo hoe ny zavatra rehetra ataovy amin'ny finoana amen aoka fantatsika fiangonana toga eto a fa na dia efa hitanao ao anaty baiboly azy ny filazana fa Andriamanitra magaga ny Andriamanitra zay tompontsika na dia efa imbetsaka nandalo teo anatrehanao ary lay andinitsorotra masina Jeremia 7:7 io voasoratra io hoe indro zao no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy magaga zay tsy haiko va averiko indray na dia efa hitanao ao anatin'ny baiboly azy filazana fa Andriamanitra magaga ny Andriamantsika ary na dia efa nimbetsaka nandalo teo ambany masinao azy io andinitsorotra masina io ray zay na dia efa henonao imbetsaka tamin'ny alalan'ny toroteny azy fa magaga ny Andriamanitra tompontsika na dia efa nahita maso mihitsy azy anao fa efa nisy olona novijen'Andriamanitra na ny olon'Andriamanitra fagagana fiainana satria hoe Andriamanitra magaga ny Andriamanitra tompontsika dia zao ihany tsy afaka manao na inona eo amin'ny fiainanao zany Andriamanitra izany tsy afaka manao zavatra akoatra ny finoanao zany Andriamanitra izany tsy afaka manao na inona izy raha tsy efa mahita hoe manana finoana ianao na hoe olona finoana ianao zay nge ilay Hébreu 4:9 no vakitsika fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mihiny fa misy izy ary tsy maintsy mihiny fa mpamalisoa zay mazoto mitady azy Andriamanitra eny tompoko na dia ny vavaka ataontsika io azy dia
tsy ho azonao mihitsy valim-bavaka e. Zay ka matiako ambara mety manao vavaka maharitra ianao, zava-dehibe zany, tsara be zany. Mety manao vavaka miaro tory mihitsy ianao, vavaka mandritry ny alina, tsara be, mety be zany. Mety manao vavaka fifadian-kanina mihitsy azy ianao, hoe tsy sakafo maraina, tsy sakafo atoandro, tsy sakafo hariva, fa tena ivavaka, mety tsara be zany, tena mety be zany. Fa izao tsy ho azonao zany mihitsy tompoko ny valim-bavaka raha tsy aranao finoana ny vavaka ataonao. Ahoana ho Jesosy? Ao amin'ny boky Marka 1:24 io voasoratra io, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sangatanareo ho Jesosy, na inona zavatra nentinareo teo anatrehan'Andriamanitra ray tamin'ny alalan'ny vavaka ho Jesosy, dia izao mino fa efa nandray ianareo. Zany hoe vao manomboka mivavaka ianao dia mino fa efa niaino Andriamanitra. Vao vita ny amainina dia mino fa efa niraisinao ilay valim-bavaka. Efa niraisinao i Jesosy a. Zany hoe nofinofisy takany efa tanteraka, nofinofisy takany efa hitany masonao, dia inona toaleteny dia ho azonareo zany. Dia ho ataon'ny Andriamanitra réel amin'izay a ilay zavatra nangatanao, ilay zavatra nentinao tamin'Andriamanitra. Na me ohatra tamin'ny maraina teo, ohatra hoe tonga amin'izay ny fotoana mananiry, azo moto ianao, fa tsapanao hoe mila an'izany ianao eo amin'ny asa ataonao na eo amin'ny bizina ataonao, na tsy haiko ihany koa hoe mba hoetiko mikarakara fanaterana mpianatra sy vakana mpianatra, ohatra zany. Ny ao an-tananao nefa raha resaka vola dia tsy ahazo an'izany moto zany mihitsy, na firy volana. Enina dia anangona sy anao, mety azonao atao tokoa manangona, mila mahay mandamina vola anao, fa rehefa ataonao kajikajy tena any amin'ny roa taona any vao tena azo moto a. Zavatra ilainao nefa le izy, zavatra irinao, dia io mila piarina io tena ataon'i Jesosy io. Eto amin'ny fivavahana, eto amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Dia rehefa mivavaka ianao vao mandohalika ianao dia mino fa efa miaino Andriamanitra. Mampahery be ange ny témoignage nataon'ny anjely tamin'ny Daniely. Olona ianjely tamin'ny Daniely, ry Daniela malalo, nanomboka tamin'ny fotoana nampahorinao teny, zany hoe nanomboka tamin'ny fotoana nanaovana vavaka na rana fifadian-kanina, dia efa tokatany amin'Andriamanitra ny fangatanao, ary teoneo ihany dia naniraka Andriamanitra olona ianjely hitondra ny valim-bavaka. Tena mampahery be mihitsy mieritreritra an'izany, ary tena mifanaraka amin'ny teny nataon'i Jesosy io, hoe vao mivavaka ianao, vita ny vavaka dia mino fa efa nandray ianao, nofinofisy fa efa tanteraka aminao le zavatra nangatanao na le zavatra nirinao. Amen. Nofinofisinao hoe efa azoko le moto, inona ny lokony, menamena, ohatr'izao mipaozipoziny, dia efa afaka mijoro vavolombelona mivadinao ianao ohatra. Efa nazy moto tsika, moto taisy, efa nazy tsika fa vitanao fa hoetiko eto izy, ratsenonako tsy, ga nanangom-bola miafinafina tany. Kanefa filona ny milazanao fa efa nahazo anao. Dia hoy Jesosy avy eo hoe dia ho azonareo zany, dia ho tanteraka aminareo zany. Asioteka mafy be ry havana malala, Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay. Halleluja. Na iza amintsika rehetra toka eto ka manomboka amin'ity androandroany ity, tena iaina amin'ny fiainana mino, tena andeha iaina tena ho isan'ny olo finoana amin'ny anaran'i Jesosy. Ahita ny tanamaerin'Andriamanitra ny ianao, ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, ho tanteraka aminao izay tadiavinao. Andao moliteka fara izay mafiantsika tompoko. Manarak'izany raha milaza indray ianao hoe zange olona mino, hoe zange olona manafinoana,
Drandray ma tsy de tiany olona loatra lay ilazana hoe ianao tena tsy mino, ianao tena tsy manana finoana. Ohatra matesitesitra ny olona tahak'izany, za olona mino ka, za tena manana finoana ka, de hoy aho hoe bravo, iriko mba ho tahak'izany daholo tsika rehetra. De hoy aho hoe porofoy azy e, ary aseho amin'ny asa zay finoana anananao zay. Porofoy, aseho amin'ny asa zay finoana anananao zay. Ame ohatra mazava aho a, de zay ohatra zay no ataontsika, alaintsika tahaka hoe ho tahak'izany ihany koa zany ny fiainako raha milaza aho fa mino, raha milaza aho fa manana finoana. Hébreu toko faha 1:17. Hébreu toko faha 1:17 zao voasoratra. Finoana no nampirodana mandan'i Jeriko rehefa nodidinina fotoana. Finoana no nampirodana mandan'i Jeriko rehefa nodidinina fotoana. Araka io teny io, tamin'ny alalan'ny finoana nananan'i Josoa no nampirodana ny mandan'i Jeriko. Ny rodana tsy tamin'ny kely, tsy tamin'ny alalan'ny angovo. Ny rodana tsy tamin'ny alalan'ny hoe niraisaina ny zanak'Israely dia niaraka nanosika an'ilay mandan'i Jeriko dia nirodana ny manda. Tsy izay, fa ny rodana ny mandan'i Jeriko tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra avy any ambony zay niasa tao amin'ny Josoa, satria avy any an-danitra Andriamanitra no nahita fa lehilahy manam-pinoana Josoa, lehilahy olony finoana Josoa. Amen. Amen. Raha ny tantaran'i Josoa tokoa no jerena dia tahaka izao, olony finoana arabaky teny Josoa. Tena tao amin'ny finoana fa misy Andriamanitra. Le voalazan'ny Hébreu mihitsy no niainana. Tena tao amin'ny finoana fa misy Andriamanitra. Ary tao amin'ny ihany koa ny finoana fa marina miteny nalaoko ny vavany ho Andriamanitra io, ary aminy zay rehetra nambaran'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tantaran'Andriamanitra foana. Amen. Amen. Finoana no nampirodana mandan'i Jeriko rehefa nodidinina fotoana. Toy izao zany ny fandehan'ny tantara. Rehefa niala tany Egypta ny zanak'Israely dia hoe Andriamanitra no tondra azy, taridalana azy ho any amin'ilay tany tondradrony sy tantely. Ary nentin'Andriamanitra foana izy ireo na tamin'ny andro na tamin'ny alina. Tsy saraka tamin'ny mihitsy Andriamanitra na tamin'ny andro na tamin'ny alina. Kanefa na dia zany ary zava-nisy dia nisy foana sakatsakana tena mpandehanana. Tsika tena ampianarina ary ampahirezina. Teniko matetika aminareo moa izy ity. Tsy hoe rehefa an'Andriamanitra isika, tsy hoe rehefa olon'Andriamanitra isika dia hoe lalana feno voninkazo foana, feno flera foana, ny lalana dia avitsika mandra-patongany an-danitra. Fa tsy amposina to fa misy ny sakatsakana, misy ny fanengelenana, misy satria mbola eto amin'ny tany be devoly isika. Teny eto amin'ny tany be devoly sady amin'izao vaninandro zao dia miasa mafy mihitsy devoly manao izay anakiviana olona, indrindra fa ny olon'Andriamanitra tahaka antsika. Dia zao ary ny zavatra nitranga tamin'ireo zanak'Israely. Tonga teo anoloan'ny mandana tanàna Jeriko zareo. Dia teo zareo lany fanahy, niasa saina. Ahoana zany tokony atao? Tsika tsy maintsy mamakivaky an'ity tanàna ity vao tonga any amin'ilay tany tondradrony sy tantely. Kanefa tanàna ity misy tambo be, mandavo be, sady kesa be, ny vahavadiny mihidy mafy. Ahoana re zany no atao hoe? Dia niasa saina teo zareo sady niady hevitra, nivavaka. Dia isaoran'Andriamanitra ary mahafinaritra be ngeriavana manompo an'Andriamanitra. Tsy mamela ny olona manompo azy ho rery zany izy. Tsy ndray mandeha na indroa na intelo fotsiny natsapako zany teo amin'ny fiainako. Fa tena hitako hoe tsy mamela rery zany Andriamanitra. Fa tena asehony mihitsy hoe ay ianao, mpanompoka anao, aza matahotra fa zany miady ho anao. Engane ka ho tsapanareo ihany koa izay zavatra tsapako izay. Ho fiainanareo ihany koa izay fiainako izay. Ho tanteraka amin'izay manao amainina mafy be. Dia tapoka tsy nampozina azy. Satria efa niteka ihany dia ataovy mafy be. Aranorakoraka.
Halleloia. Dia raha mbola tao anatin'ny ady hevitra sy ny dinidinika reto zanak'Israely no tariany Josoa dia nahazo teny avy any amin'Andriamanitra Josoa. Ry Josoa, somary taitra kely izy, misy fotoana tokoa nge mandreo feona dia taitra e. Mandreo feon'Andriamanitra anao, ohatran'ny hoe misy olona miantso tao akaikinao, kanefa Andriamanitra no miteny. Ry Josoa, aza matahotra ianao, aza mitebiteby ianao, aza mampiasa saina ianao, fa ay anareo, oloka anareo, fantatro tokony atao anareo. Zao ry Josoa, io tanàna Jeriko io, hitany masonao izy io, raisiko izy io, atolotra eo an-tananao. Amen, o Josoa, amen. Ny mpanjakany ihany koa, ho raisiko eo an-tanana, dia atolotra eo an-tananao. Amen, o Josoa. Ny lehilahy maheriny rehetra, ireo lehilahy matanjaka rehetra, ireo mpiady, ho samboriko izy rehetra, dia hoentiko eo an-tananao. Raha vao nandre izany Josoa ry havana malala, dia tena nino avy hatrany izy, fa tsy maintsy mandresy. Amen, amen. Nino avy hatrany fa tsy maintsy mandresy. Zao tao anatin'ny sainy sy ny eriteriny, na manahoana sy manao ahoana na mafy niady hatrehako ankehitriny, na dia hita masoko zao ary hoe misy manda matevina be lehibe manodidina manda Jeriko ary midiny vavahadiny, na dia eno ny sofiko zao azy fa efa miomana amona faty anay ny mpona ao amin'ny tanàna Jeriko, dia tsy miova ny fisainako, tsy miova ny eritreritro, ny finoko dia zao tsy maintsy mandresy aho. Satria nahoana? Satria Andriamanitra efa niteny mivantana tamiko fa efa natolony ihany ny tanàna, natolony ihany ny mpanjaka, natolony ihany koa lehilahy mahery rehetra. Amen. Taniko tsika fiangonana mba ho tonga tahaka any Josoa. Zay mantsy niendriky ny finoana tao amin'ny Josoa. Tsy ndrorosainy intsony izy na salasala, na hoe mbola nitebiteby sy natahotra, fa ny fatany dia hoe tsy maintsy mandresy izy tahoriny an'ilay teny nambaran'Andriamanitra taminy. Tsika nge tsy indray mandeha na indroa na intelo no laza tamintsika Andriamanitra hoe ao amin'ny Jesosy dia manome fandresena antsika Andriamanitra. Efa imbetsaka nandre zany toroteny zany teto amin'ny toerana ity ianao, efa imbetsaka no namakinao Baiboly dia nahitanao an'izany teny zany. Ohatra Korintiana voalohany 2:17-20, zay mihitsy voalaza témoignage natao amin'ny Paoly, isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. No Jesosy ao anatsika dia voasoratra hoe manome fandresena antsika Andriamanitra. Enjana niady hatreanao, mafy, tena mafy, fa no Jesosy ao anatinao dia manome fandresena Andriamanitra. Ary any bokin'ny Romanina 9 any, sokafika ny ery teknisiany na 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Zao mihitsy voasoratra Romanina 9:9. Iza no asaraka antsika fitiavana Kristy? Zany hoe Paoly zany dia natsapa, nahita an'ireto fiangonana kristiany reto, ohatra ny tena mirorosaina, ohatra ny te hiala amin'ny Jesosy, te hivadika amin'ny Jesosy. Satria nahoana? Satria nandalova-pahoriana, nandalovana fanitrana, nandalovana fanenjena, nandalovana mosary, nandalovana fitanjana, nandalovana loza, nandalovana sabatra. 5:30. Be dia be zavatra nandalo teo aminy. Dia ho Paoly manao hoe mitandrema ry fiangonana, iza no ampisaraka antsika fitiavana Kristy? Lehibe lavitra fitiavana Kristy raha oharina amin'ireo zavatra mianjady amintsika ireo. Asa misaraka amin'ny Jesosy ianareo, fa zao nambarako aminareo amin'izany rehetrarehetra zany dia manoatra no mpandresy isika ho Paoly apôstôly, manoatra no mpandresy amin'ny alalan'i Jesosy ilay fanty antsika teo ambony hazo fijaliana. Toy izy ihany le teny. Fa matoky aho ho Paoly fa na fahafatesana io, na fiainana io, na anjely io, na reo fanapahana io, na zavatra ankehitriny, na zavatra hoavy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra zao, dia tsy asaraka antsika fitiavan'Andriamanitra zay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika.
tiapoly ambary zany raha fitinina nilay izy dia hoe raha mbola mitoetra ao am' Jesosy ianao, raha mbola manorina fiainanao am' Jesosy ianao, dia mame antoka Andriamanitra fa tsy maintsy ho mpandresy ianao, tsy maintsy ho mpandresy ianao, tsisy olona raraka an-dalan'izany e, ho mpandresy ianao, ho tafidatra amin'ny farany ianao, ho tanteraka izay manao mainina mafy be. Halleluia, amen, amen. Nanana izay finoana izay Josoa, tena olony finoana izy, ka tsy tia alala mihitsy izy e. Na inona hitany masiny momba ny tanàna Jeriko, na inona reny sofiny orakoraky ny mponina tao Jeriko, dia tsy tia alala izy, efa voasoratra fa mpandresy ao. Izay mihitsy le fiainana tian'Andriamanitra hiainantsika, efa voasoratra fa mpandresy ao. Mba teneny kely ny tenanao, efa voasoratra fa tsy maintsy mandresy ao, efa voasoratra fa tsy maintsy mandresy ao. Amen. Dia mbola niteny toy izao ihany koa Andriamanitra tamin'ny Josoa. Zao noho izy ry Josoa, teny fandrony ataoko aminao ity, atoroko anao ny tokony ataonao mba tonga ny tanàny mandan'ny Jeriko hirodana. Io ve dia velako anakana anareo tsy ho tokany amin'ilay tany todrolosy tantely ve? Tsia, ho atoroko anao, ambarako aminao ny tokony ataonao, tokony ataonareo. Zao zany le izy hoy Andriamanitra. Ho vakina moa le teny rehefa avy eo, mandehana ianareo, mandeha manodidina ny tanàna, manda dia mandeha sanandro, tsy misy nitabataba, tsy misy mirakoraka, fa mandeha tsotro zao fotsiny. Ary amin'ny andro fafito dia mandehana ianareo manodidina impito anatin'ray andro amin'io famaranana io, tsy misy nitabataba. Dia rehefa vita zay zavatra zay dia hotsofiny ny anjomary mafaneno, hotsofindreo mpisorona. Ka rehefa mandray an'izay feon'ny anjomary zay ianareo dia samy mirakoraka mafy be. Raha vao nandreny zany Josoa dia tena loporofony tompoko, fa olona mino an'Andriamanitra izy fa misy Andriamanitra. Loporofony tompoko, fa tena mino tenin'Andriamanitra ho marina be mihitsy izy. Tsy izy mihitsy ilay olona mirorosaina na ilay olona misalasala hoe dia ahoana koa ary zany, tsy hevitra taingina fotsy ve zany, inona koa ary ny dikan'izany, mba farafaratsiny, mba misy andraikitra kininao aminay tompo hoe zahay manao tamba be miaraka aminosika an'ilay manda, dia ianao mandeha fahery manampy anay hirodana manda, mba farafaratsy takizay. Tsy zany ny toe-tsain'ny Josoa, fa izy dia lehilahy mino, lehilahy tena mino ary olony finoana. Ka inona ny masaka atao-tsainy? Andriamanitra no efa niteny, noho zany ho akatoaviko sy ampiariko ny teny nataony. Dia lasa tokoa izy nanao araka ilay teny nambaran'Andriamanitra taminy. Nandidina ndray mandeha sanandro ny mandan'ny Jeriko izy tamin'ny andro fafito, dia nandidina impito mihitsy ny tanàna ny manda Josoa. Ary avy eo notsofon'ny mpisorona ny anjomary mafaneno, dia niaraka nanakora ny olona, akory tompoko ny zava-mahagaga ny tranga, fa tonga dia nirodana mandan'ny Jeriko. Zay le nambariko tery aloha hoe finoana no nampirodana mandan'ny Jeriko. Finoana, tsy tamikery, tsy tampatanjana, fa no le finoana nanana Josoa dia nilatsaka ny herin'Andriamanitra magaga sy matalanjona avy hatrany dia nirodana ny mandan'ny Jeriko. Andovaka itsika le teny Josoa toko fahenina andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy. Koa mandehana manodidina ny tanàna ndray mandeha ianareo mpanafika rehetra, enema nanoa anaovanao izany. Ary asy mpisorona fito mitondra anjomary fito mafaneno eo alohan'ny fiara, ary amin'ny andro fafito dia hodidiny mpito ny tanàna, aroka ny mpisorona hitsoka ny anjomary. Ary raha manao feo lava reny ny anjomary mafaneno, ka renareo ny feon'ny anjomary, dia nakora mafy ny vahoaka rehetra, ka dia irodana amin'izay ny manda ny tanàna, ary akatra samy izotra amin'izay izy tsy niavy
ny olona. Halleloia, amen. Tsy takatra izy saina. Dia 9:20 moa zay ny vokany rehefa niny Josoa, rehefa nandeha tamin'ny finoana, rehefa nanao fampiarana ny teny nataon'Andriamanitra narana finoana, dia voasoratra io dia nanakora ny olona ary nitsofy ny anjomara ary nondreny vahoaka feon'ny anjomara dia nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izay ny manda ary niakatra tao amin'ny tanàna samy nizotra tamin'izay hitsiny avy ny olona ka afaka ny tanàna. Halleloia, halleloia. Ry namana rehetra tonga eto hoe ry fiangonana, teny efa nambarako taminareo matetika izy ity, zava-poana ny maha-olon'Andriamanitra atsika, tena zava-poana. Hitovy amin'ny olona zao tontolo zao ihany, hitovy amin'ny jentilisa ihany isika, raha ohatra ka tsy olona finoana isika tonga manarika etona. Hijanona ho teny fotsiny ireo teny fikasana marobe ato anatyity baiboly ity, tsy ahita ny fahateteran'izany mihitsy isika raha ohatra ka tsy olony finoana isika. Rehefa avy eo moa hoatsoko ireo mpitsoka anjomara, mpitsoka mozika, hitsoka mozika amin'ny feo lavareny izy zareo rehefa avy eo dia ao anatin'io fitsofana mozika lavareny io no ilazako vaovao mafalo antsika rehetra, dia isongadina ny mampandresy atsika, isongadina mampandresy atsika, ny mararehatra ho sitrana, ho levina ny aretina anatin'ny tenanao, ny manana olana rehetra ho voavotsy, ny nangatanao rehetra ho tanteraka, andao iorakoraka faran'izay mafy. Halleloia. Ka dia miomana ry mpitsoka mozika fa dia ampiasanareo ny tompo androany a. Halleloia. Dia ino tsara azy, ino tsara. Inona moa tompoko no antony mahatonga ny mpino kristianina na ny olon'Andriamanitra tahaka atsika izao ary misy an'izany eto? Inona no antony mahatonga ny mpino kristianina na ny olon'Andriamanitra tsy mahasa manao ampahafolo-karena, tsy mahasa izy, matahotra be manao izany ampahafolo-karena izany, avy hatrany tonga dia lefa tiantoka be no tonga ao an-tsaina, na la hoe tsy fampina no tonga ao an-tsaina. Inona ny antony mahatonga mpino tsy mahasa mamatsy ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny volana na amin'ny alalan'ny fananana? Inona no antony? Kanefa efa hita ny ao anatyity baiboly ity, efa fitoro matetika ato am-piangonana, ilay malakitoko 7 manomboka amin'ny 10 Andriamanitra ny teny hoe eto ny ampahafolo-karena rehetra mba asiana sakafo ao an-traniko, ary vita olo ianareo ho Andriamanitra hitsapa-toetra, hizaha-toetra, fa zao ny voatiko Andriamanitra sokafika varavaran'ny lanitra dia ny vokany ho ampidiriko aminareo fitaina manambiampy. Ina mahatonga amin'ny mpino kristianina ny olon'Andriamanitra tsy mahasa manao ampahafolo-karena? Ny antony satria tsy manana finoana izy, ary tsy olona finoana tahaka ny Josoa izy. Le teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa ke dia mitovy amin'izay mihitsy ty resaka ampahafolo-karena ity e. Hoy Andriamanitra, Josoa, mandehana manodidina ndray mandeha san'andro ny tanàna ianao, amin'ny andro fafito dia manodidina 7 anao, dia raha fa aveo dia tsofina ny anjomara mafanena, aorinan'izay dia iorakoraka ianareo vitsa ndraidraitra zany dia irodana io manda io. Dia Josoa nanam-pinoana, olona finoana, dia nanao fampiarana izy, nanao pratika izy. Dia mitovy amin'izany akeo no andrasan'Andriamanitra amintsika. Entonareo ny ampahafolo-karena, asiana sakafo ao an-traniko, aza miady hevitra anao, aza misairana hoe dia ahoanako, dia ahoana ihany koa, fa zao vaovao mafalo io Andriamanitra. Hoy izy tamin'ny Josoa, irodana io manda io, fa zao ndray ny teny amintsika androany, sokafika varavaran'ny lanitra io, dia ampidiriko fitaina manambiampy. Dia nandrasan'Andriamanitra dia hoe ianao mino ilay teniny, ianao olo finoana, ka dia mankatoa, mampiatra, mandeha araka izay voasoratra. Halleloia, halleloia.
engane ka ho lasa olo finoana daholo isika rehetra manarika etoana aminy dia zao inona tokoa moa no mety ho fiafaran'ny fiainan'ny olona no mety ho fiafaran'ny fiainana raha toa ka tsy manana finoana izy na hoe tsy olony finoana mihitsy izy voalohany aloha dia tsy ahitan'Andriamanitra miasa zany izy ho jeren'Andriamanitra fotsiny izy malona ny ady na ny olona ny zavatra sarotra atrehany tsisy azon'Andriamanitra atao zay nge ilay Hebreo 12 hoe andiny fahinana ilay novakina tery aloha tsy misy azon'Andriamanitra atao fa Andriamanitra tompoko dia tena miandra ny finoana io fotsiny izy dia aneo voninany ho fiainantsika fa rehefa tsy hitan'io dia tsisy azona atao eno nke ty tantarako aminareo ity ao Matteo 12 dia misy tantarana vehivavy anankiray vehivavy tsy jiosy izy fa vehivavy kananita nana problema be ty vehivavy ity satria mararina ankizy vaviny mararina mpahoriany devoly dia efa nataony daholo zay azo natao rehetra nandeha ila fa tsy sitrana mihitsy izy mafy be taminy zany hoe mitaiza ankizy vavy ampahoriany devoly ampahoriana retina dia zao nefa ny masaka atao anaty fonjo ny finoana tsy misy mahafaka ty ankizy vaviko ity afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany ny problema nefa hoy izy za tsy jiosy fa za kananita Jesosy fantatro fa tsy nirahana afa-tsy amin'ny jiosy ihany tsy natao ho an'ny kananita zany mihitsy Jesosy tsy natao ho an'ny olona hafa firenena zany Jesosy fantany tsara mihitsy zany satria zany ny tantara zava-nisy tany aloha fa izao anefa fantatro fa Jesosy ihany mahavoavonjy ahy andeha anatona azy ahy tsy misy mangataka voatamaina araka fomba fitentsika malagasy eo fa dia anatona azy ahy dia nanatona Jesosy izy tompoko mamindra-fo amiko tompoko mamindra-fo amiko ny ankizy vavaka mpahoriany devoly mijaly loatra izy no nieriny devoly nga nahoany Jesosy zany fantary Jesosy fa kananita io tsy nahoany toy izany Jesosy ny diany dia mbola niantsoantso ihany raha vehivavy inona tokazy niantsoantso finoana tsy hoe tsy nandray valom-bavaka androany izy dia baibay rehefa tsy mianao alo daboka fa finoana ny azy mbola nitoy niantsoantso ihany izy farany mpianatra ny teny taminy roa ihany vehivavy io manadalantsika makalefaka atsika tao farato roa ihany io aso mandeha ihany io ary tamin'ny farany azy Jesosy mihitsy nojanony raha vehivavy tsy ny ranao afa-tsy amin'ny olo very amin'ny zanak'Israely ihany ianao kananita mamindra-fo re tompoko vonjeny ankizy vaviko hoe ampahoriany demonia mamindra-fo tsy nitsahatra nitaraina izy farany dia ho Jesosy tsy mety raha maka-mofonjaza sy sakafon-jaza ka omena ho an'ny abokely tsy mety teny efa noarina tahaka ny biby mihitsy izy fa zao ny teny vehivavy io fantatra daholo zany lazainao zany fantatra fa kananita fantatra fa tsy nirahana afa-tsy amin'ny zanak'Israely ihany ianao ary fantatra fa tsy mahazo atao ny mame ny ampahan'ny sakafon'ny Israely ho an'ny olona hafa firenena tsy mety kanefa ke na dia zany asa tompoko ny ambokely mihina zay sombitsombo latsaka amin'ny latapitra ny tompony ihany izy misy potipotikanina latsaka dia ny hoaniny resy lahatra Jesosy vehivavy manam-pinoana ty vehivavy ity raha vehivavy lehibe ny finoanao tonga avy aminao rak'izay irinao taorina zay ny serin'Andriamanitra ny azakazaka nakany amin'ilay ankizy vavy tonga dia sitrana ilay ankizy vavy afaka tamin'ny gadra ny demonia ilay ankizy vavy halleloia le fiaina tahak'izay mihitsy zany tian'Andriamanitra ambara amintsika androany mila manana finoana ianao mila mandeha amin'ny finoana ianao ny zavatra rehetra ataonao ataovy amin'ny finoana
aroka hitoetra olona finoana mandrakariva ianao fa rehefa aminao ny finoana dia hita zavatra lehibe sy magaga ho ataon'Andriamanitra aminao ianao. Amen, amen. Fa ty misy zavatra faharoa abarako amintsika hoe raha ohatra tokoa ka tsy mety, raha ohatra tokoa ka tsy mety manana finoana mihitsy ianao ary tsy mety mitoetra olona finoana dia anao ahoana reny mety fefarahanao fandrony? Possible ry havana ny overy ianao, possible ny overy. Mety ametraka fantanina ianao hoe pastera ny tsy fananako finoana ve ny mety mahavery aho? Dia hoy aho hoe eny tompoko, satria misy teny tahaka izao nambaran'i Jesosy. Andao nge vakina le teny Jaona 7:12 sokafa ireo teknisiana le izy Jaona 7:12 ho Jesosy, raha ny zavatra ety an-tany azy no nolazaiko taminareo ka tsy inonareo. Raha ny zavatra ety an-tany azy no nolazaiko taminareo ka tsy inonareo. Ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra ao? Raha nilaza tamintsika aza ny Tompoandriamanitra tamin'ity androandroany ity hoe raha manana finoana ianao, raha mandeha amin'ny finoana ianao, raha olo finoana ianao ka porofonao aranao asy zany, ohatra hoe hitondra asaina mitondram-pahafolon-karena ianao dia ho tahina ianao ho sokafana varavaran'ny lanitra kanefa zany ary tsy inonao. Zavatra ety an-tany fotsiny rehefa le izy tsy inonao. Ahoana no inonao hoe misy ny fiaina mandrakizay ny an-danitra, misy ny toerana efa nomany Jesosy ho antsika any an-danitra? Zay nge mahatonga amin'ny teny hoe possible no very any ireo olona tsy manana finoana. Ny zavatra ety an-tany ary tsy raisinareo. Ahoana no andraisanareo zavatra any an-danitra zay tsy mbola hitany masonareo akory, zay tsy mbola fantatrareo mivantana momba izany? Ry havana, ny faniriako dia lasa olona finoantsika rehetra ary ho be finoana ka manomboka androany dia ho avan'Andriamanitra fiainanao. Tsy ho firan'ny tenanao, ho be finoana ianao hoe. Teneny mihitsy ny anaranao, ho be finoana ianao rakoto a. Lasa olona finoana anao rasoa. Amen. Andoantsika rehetra ary pepetrana teny vavaka be mihitsy, teny vavaka, teny vavaka, teny vavaka. Teny vavaka fotsika rehetra mihitsy. Tena no tena ho an'i Jesosy. Ary vavaka mba ho isan'ny olona finoana isika. Dia roa le devoly mampirorosaina, roa le devoly mampisalasala, roa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary re ohatra ka misy fitsapatoetra, satria ny hitako anaty Baiboly dia hoe misy teny tahaka izao, ny fizahatoetra finoanareo. Zany hoe finoana io ihany koa zany indraindray tsapana toetra io hoe atraiza marina ny tena finoanao. Dia izao mijoro foana hatramin'ny farany. Ndao hivavaka antsika rehetra azy. Dia mangataka ny mpidera tonga dia androso, ny le mpitsoka mozika tonga dia miomana. Ndao tonga dia vavaka tsika, vavaka be mihitsy isika, vavaka be mihitsy isika. Halleluja, 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 halleluja. Lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao. Koa dia manotena ho anao zahay. Atsakany ny tananao. Manotena ho anao zahay. Manotra fiainana rehetra ho anao zahay. Anompanao hatramin'ny farany izahay. Ho tonga olona finoana izay rehetra manarika ty fotoana ity. Ho tonga olona finoana izay rehetra manarika ity fotoana ity. Finoana no andehananay. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra Andriamanitra. Roa le devoly mampirorosaina. Teneny mba andeha izy amin'ny anaran'i Jesosy. Mandeha ihany ry devoly firorona saina. Mandeha ihany miala amin'ity fiangonana ity. Mandeha ihany miala amin'izao asy izao. Mandeha ihany, mandeha ihany, mandeha ihany, mandeha ihany.
mivoa amin'ny anaran'i Jesosy. Resy ny devoly favalo, resy ny devoly favalo, resy ny devoly favalo. Halleluja, 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 halleluja. Toiza ny fandroana devoly, toiza ny fanliana azy, toiza fandriamanitra any eo ny voninahiny eo amin'ny fiainatsika, toiza. Akipehany masika fany masino ho ataontsika zahiry zay e. Fany masina milanao ao, fany masina mamikanao, akipitsika amin'ny masosika ao anatin'ny fanaovana zahiry zay. Masina mirana rua fanai masina mirana rua fanay masina mamika anao, mamika anao, fanayo usury ao, usury ao e usury fanayo fanaia mitina Surya 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 we Surya fanayo fanaia mitina mangina isika rehetra, mangina enoy ny feon'ny mozika lava reny dia ao ambadik'izay no amitsorako teny zay ho ambarako amin'ny finoana ka dia iova 100% ny tantaram-piainatsika rehetra eto. Fa tahak'izay fa nataon'Andriamanitra tamin'ny Jesosy sy zanak'Israely no ataon'Andriamanitra aminareo fiangonana tonga eto androany. Andray fahasoavana ihany koa ianareo any an-tanàna any amin'izao fotoana izao. Anisa telo aho dia hotsofina ny anjomara, ny mozika, hotsofina lavareny ka dia mino an'izay nambarako izay ianareo. Isa, roa, telo.
Jesosy Kristy, amin'ny anaran Jesosy Kristy, irodana manda rehetra natsaka amin'ny devolo teo anatreanao, irodana manda rehetra natsaka amin'ny devolo teo anatreanao, amin'ny anaran Jesosy Kristy. Upandresy tahaka ny Josoa sisa ny Israely dia fiangonana ity, upandresy tahaka ny Josoa sisa ny Israely dia fiangonana ity. Halleluja. Misaotra Tompo, misaotra Tompo. Amafisiko ilay teny nambarako teo, amin'ny anaran Jesosy Kristy, irodana ny manda rehetra natsaka Satana teo anatreanao, irodana ary tsy hitanao mandrakizay zany, ary upandresy tahaka ny Josoa sy zanaka Israely dia fiangonana ity. Amin'ny anaran Jesosy misy fagagana, misy fitahina, misy fahasoavam-be, misy fanasitranana, misy zavatsoa, isokatra varavaran'ny lanitra, apita fitahina manampy apo antsika izy, andao mbola tsofina ny anjomara iorakorantsika rehetra. Halleluja, amen. Satria olona finoana isika dia andao iroso avetrany amin'ny fanaterana fanatitra, olona finoantsika ka dia sahy amin'izay mandefa ny ampahafolokarenanao ianao, raha tsy totranao androany maraina raha riva prépareo zany. Ny olona finoana dia hita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Anao irana kiray sika rehetra dia ho tanterahana izany, rehefa avy eo tatazana fanatitra fanaontsika mazatra eny atoerana. Digo
Jeso tompoko ozary famonjenany ny fahoriako amen 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 karatianao zay faniriako ifatsika minao ao Jeso iko miaraka aminao Jeso amen halleloia dia toy ny fanaontsika moa isika ny farany volana dia mizara valopiraky debe tsika misaotra ny tombotsika fa hatramin'izay dia nanao azy ty fonitsika ary nanampy antsika tamin'ny asan'Andriamanitra ka dia angatanareo tompony andraikitra mba hizara valopy a dia amin'ny herin'ny androany mitondra fandraisan-jara vokotry ny finoanao ianao ary vokotry ny fonao ihany koa amin'ny herin'ny androany ento izany tompoko mbola nao hira anankiray isika rehetra ho anatin'izay ny fahombiazako Jesosy dia avy aminao ny fahombiazako sy amin'ny heliko natanjako raha izaho irery no mandeha amin'ny heliko fakiviana no manjeraka ny aiko ataovy amin'ny fonao rery zany iry zany a fahombiazako Jesosy dia avy aminao ny fahombiazako sy amin'ny heliko natanjako raha izaho irery no mandeha amin'ny heliko fakiviana laza hoe tsy saraka amin'ny Jesosy mihitsy ianao hoe tsy saraka aminao ny mpamonjiko lalako fa ianao no manam-pahefa efa resinao ny aniko tsy saraka aminao ny mpamonjiko lalako kasy ataosha sy fahombiazako Jesosy dia avy aminao ny fahombiazako sy amin'ny heliko natanjako raha izaho irery no mandeha amin'ny heliko fakiviana
tsika voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Eny araka dia isaorantsika an'Andriamanitra ny fanompona rehetra nataontsika teto amin'ity fotoana ity. Inoko fanandray ianao satria vokindray ny ara-panahinao androany. Amen. Manamafy ny tenin'Andriamanitra satria ianao nazoto nitady azy teto dia namarosoanao izy. Manasanao amin'ny toerana misy ianao raha hitsangantsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Nefa amelohan'izay vavaka izay dia anamafy an'ity filazana faranty hoe tsara raha mandray anjara ihany koa ianao ny amin'reto vokatra izay ato amin'ny fiangonana misy antsika reto. Misy an'ireto satroka reto izany amidy ao ivelany ao izy reto ka dia manasa ny tsirairay avy raha isika ireo izao no mandray anjara inoko fa tena toa dia lany avokoa ilay ao ambony latabatra ao ka dia manentana ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy toany ny vokatra ato amin'ny fiangonantsika sa tsy izany ve? Manana ny vidiny moa izy reto 5,000 ariary dia eo ihany koa ny kaskety 7,000 ariary dia manentana ny tsirairay avy izany andray anjara hoe tsika izany mbola anehoantsika fitiavana an'Andriamanitra ary koa fanohanana ny asan'ny tompo sa tsy izany ve? Asan-drato aran-tananao havanana dia ho faifay ho an'Andriamanitra. Raha eo makasitraka anao izay fa Andriamanitra lehibe sy marina tokoa ianao ilay irainay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Tanteraka teto ny hafatra ao tamin'ny alalan'ny mpanomponao Jesosy fa ny ahitanay fitisitraka aminao dia ny finoana. Mila tena mandeha ary tena mila hoe mamokatra izany izay ao masonao satria izany pirofo fa tena hoe mino izay fa misy ianao. Androany Andriamanitra dia te hisaotra anao izay ny amin'ny fotoam-bavaka rehetra tanteraka teto. Hizotra ny lamba tsara izany satria teto ianao fanamasina ary ianao ihany koa ny asa tamin'ny alalan'ny mpanomponao nampiteny azy. Ianao ihany koa nefa ny asa tao anatin'ny fotoana rehetra tao anatin'ny fideranana mpiasan'ny mpanomponao ihany koa ianao ka samy nandray avokoa ny tsirairay avy teto satria fotoana masina sady spesialy izao fotoana izao fotoana tena misy ny tanan'Andriamanitra mahery sy ny fanatrehany satria matoky sy marina amin'ny teniny izy. Makasitraka anao izay Andriamanitra makasitraka anao izay ray masina tsara indrindra andeha averina anao irerian'i Jesosy ny tera sy ny azaro ny voninahitra ary omena anao ihany koa ny voninahitra fakasitrahana fanamasina fa ianao nanomba ny zavatra rehetra teto amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka sika rehetra koa sy ary teny hoe amen. Tahin'i Jesosy daholo tompoko.